aravan-karena raha reny ety ambonin'ny tany a fanarenany an-danitra ny mba maninona mba ravantsio ny arena ara-panahanao dia sorona ao anatin'ny sandrinao zany ary farany ao anatin'ny sandry a dia ny fangatsiahana ara-panahy lasa mangatsiatsiaka zany ianao lasa tsy dia hitahita firotsony isaky mifanena ampitandrina ianao dia mahita excuse foana mbola tarie lasa ndray ny fotoana indray fa mifaneneny amin'ny lalana terikely hito ndray le mpitandrina ahoana ndray teneko ary taizy ianao tamin'ny any natao tsy tonga mbo tongava mamonjy fivoriam-bavaka fa zany ny sitrapon'i Jesosy ho avy mihitsy a pastera tena ho avy a raha vao tonga any amin'ny février zany eny an-tabli voalohany fa tonga amin'ny février tsy hita ihany izy fangatsiahana ara-panahy ato amin'ny sandry anankiroa misy an'izany eny tompoko azy zay angamba ny noty kely mba nentina mba ampahafantarana antsika rehefa mandray marary a iny tompoko ranjo tsy voasoratra ato fa ho aho fa ho teny teneniko amin'izay a rehefa nanontany kalanoro amin'izay a tany tsy ato anatin'ity tso zany le ho teneniko eto a be de be moa zany raha 23 jours zany a 3 andro zany ianao fandahatra tsy mba nisy alina natoriana na indrem-pandeha azy 23 jours foady eo zany manome 46 jours zay zany ny fanakalozanao vava sy teny sy hery hatramin'ny fandrahonana hoe tetiny antso be hitetehana ny lohan'ny lahy tapahana amin'ity ny lohan'ny lahy rehefa vita ny resaka ela hatramin'ny rehetrarehetra be de be tsy nga zany vita ny ray andro raha ny ray andro ny teny eto fa zay tena hoe tokony ho azony raisitsika tanana any amin'ny asa fanompona andravadoany ianao ohatra tonga ny mpamosavy ohatrany eny asa tany Ambatondrazaka zay tapabolana ny asana nanao tour loatra be de be mpamosavy amin'izany dia inona ny fomba ataonao raha hiatrika mpamosavy ianao raha tsy maintsy andeha vavarano ianao tany amin'ny vavarano visona ny akaikina nino ty akaikina tsinginy be mara eny ambony voay ianao no mandeha mihevitrevitra ohatran'ireny éponge reny ny dalo manana ny fanidiny ianao manana ny Jesosy efa mivavaka ny atsikida zao nakabetsahany zany dalo zany lasa fifoazana any moa any amin'ny dadalava ry zareo any atsimo miandro vazo zany be de be ny fijoroana vavolombelona fa raha fanantany kalanora hoe inona ny hipetrahanareo inona ny mahatonga anareo a miditra ao anatin'ny olombelona elanga mitapy mialatsiny an'le fomba fiteny fa zany ny teneniny hitona olona maro be ho any amin'ny afo be ny atony atongavana ety ambonin'ny tany zay mba vononvonoana iza ny namono anareo mba azonao asara-tsaina moa izy namonoana Andriamanitra anay zay Sodomita zay ny teneniny ny ravana zay tao Sodoma sy Gomora zany kalanoro rehefa mandroaka kalanoro roana dia volon'ny Sodomita la manambady lahy zany vavy manambady vavy dorana fa tsy roahana fa dorana amin'ny rahan'i Jesosy fomba fanaotsika moa hoe miala amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta zay ty tsy hiala rehefa tsy hiala amin'ny janonina fa dorana amin'ny rahan'i Jesosy maizy ao anatin'ny anankiray rehefa nantany andrareo an'izany amin'ny anaran'i Jesosy avy Nazareta mpamonjy lehibe tonga amin'izao tontolo zao hitady tsy hamonjy ny very inona nga ny lalana hidiranareo ao anatin'ny olombelona eo anelanelan'ny akibe 2 cm nykio io fanondronao io dia io akibe tongotrao io dia 2 cm miakatra eo ambony eo ny ipetrahan'ny kalanoro gauche droite eo anelanelan'ny akibe tongotra sy mifanondro tongotra dia 2 cm ohatran'le tamin'ny sofina ihany fa any amin'ny tongotra indray izy miakatra kely fotsiny 2 cm eo izy no nipetraka ny kalanoro ao anatin'izany dia ny fanondro tongotra kalanoro ambala velona nareo any amin'ny faritra loatra mangoro
ohatra hoe tamin'iza tany Amboasary zao dia misy tonga hatrany firenana apary vola Analabe akaikina Moramanga, Analasoa, Analameva, Apangabe sy manodidina hatrany Andaingo sy Mora ninona ity hatrany Kodaoda rehetrarehetra an'ireny ao anatin'ny faladidy tongotra ao no idiran'ny Ambalavelona sy ny